Bon, anomboka tsika zavatra resahantsika androany zavatra important be satria mahafaty olona zany vary stock zany stock tampon zany mahafaty olona zany ny olana dia izao efa miparitaka be ilay vary. Hitanareo vao nanao an'ilay alerte tato zany dia nikoropaka zany ilay karana namindra toerana an'ilay vary. Ilay vary tsy hoe iray koveta dia sasana dia dia averina andrahoina. Tsy izay fa ilay izy tena vary be dia be satria mpiasa be dia be no manadio an'ilay izy ao ary sosiete ilay izy. Akeviny vary taraiky avy any amin'ny sambo any angamba ilay izy na tsy fantatro. Dia amidy fotsiny, amidy mora zany mba ahafahana hoe milikide anazy. Nefa ny zava-doza be ny ao anatin'ilay izy. Ka izay ilay efa teneniko anareo foana hoe zavatra ohatran'izany tsara tenenina foana, tsy afenipenina. Raha vao mahita zavatra ianareo dia tonga dia alefaso ny ampeanareo na efa nomeko ao ny numéro-ko dia alefaso foana satria avantagentsika misy an'ilay Facebook. Avantagentsika misy an'ilay Facebook ahafahana manao an'ilay alerte, ahafahana ny tompon'andraikitra manao ny asany. Maray message ato les directeurs de commerce intérieur, directeur de commerce intérieur DCT zany zany monsieur Yandry zany mitodika manokana aminao satria misy message tonga aty aminahy ary olona mahafantatra tsara anareo dia ianao anisany mpandroaka vola ndroaka rahanareo. Donc androany zany izay zavatra izay tiako apita eto ry monsieur Yandry directeur de commerce intérieur déjà ianao mitondra vola be amin'ny carton mody foana isaky ny herinandro aseho amin'ny vadinao eo amin'ny Facebook eo, irery avy amin'ny vadinao amin'ny Facebook eo, atao amina daholo ny sary mbola mampitandrina anao ahako. Mampitandrina anao ry monsieur Yandry directeur de commerce intérieur. Mampitandrina ny vadinao Tsy scandale nataoko fa ary tsy fanalana baraka fa lanceur d'alerte. Izany hoe moyen hisay communiquer amin'ny vahoaka malagasy izay ataonareo tsinontsinona. Izay mandray an'izany hoe zavatra hoe tsy crédible tsy problème fa crédible matoa rahan'olona. Crédible matoa hoe ianao miteny anahy io hoe tsy crédible nefa ianao manao commentaire ao anatin'ilay publication lazainao tsy crédible. Ianao sy ny fiainanao mihitsy ianao tsy crédible ny dikany. Vendrana. Karaha misy foana zavatra tsy ara-drano ohatran'izany dia tombotsoantsika ty réseaux sociaux ty ahafahana misay communiquer ny zavatra tsy mety ao Madagasikara. Dia ianareo izay malala mba mampita ny voisin-nareo, ny namanareo. Mino izy tsara, tsy mino izy tsara fa tantarao fotsiny vaovao hoe ohatr'izao indray vaovao. Ohatran'ny androany zao hoe lazaina fa may ny tomobile mpitatitra vola any Tamatave. Dia mila enquête izao izany zavatra izany. Hitanareo izany tena te hiteny anareo izany hoe le fitondrana misy izany asindry zareo hoditra akondro. Asindry zareo ity zavatra ity efa matetika teneniko foana. Izy ity ny fitondrana ilay izy nazara an'izao ny tondra. Za tsy anaiky ataonareo an'io. Izay eo ambany fahefako rehetra na iza ka tsy mahafehy an'ny olona eo ambaniny sy tsy mahafehy an'ny olona ao ambaniny isan-kanambara tonga dia miala. Fa za tsy hanaovanareo adalàna ohatran'io. Satria tsy izay ny ilaina anareo eo fa hanomby tanindrazana. Mahazo vola, mahazo karama. Fa izay foana ilay teneniko hoe verina any amin'ilay hoe izay foana ilay teneniko hoe ilay olona ao ambanin'ilay mpitondra no misamboaravoara, miperturbe izany ilay fitondrana. Dia izay foana. Eto izao tsika dia mahita tonga dia vao namoaka an'iny resaka vary iny zao iny vary
iny vary hoe lo iny de hoe sasana de averina amidy indray. Zava-doza zavatra zany. Inona mahatonga an'izany zava-doza? Le olona mividy an'le stock efa olona karazana olona tena hoe ambany be ny fiainana. Raha ohatra le olona marary amin'le stock, de ahoana? Aiza indray ny vola hividianana fanafody. Zay le izy. De raha antitra be hono za ohatra izy kiala sambatra, j'assume kia, inona ny olana? Antitra be, indrindra tsy ho antitra. Antitra be, oh là là, be felonana ny gasy. Ny gasy de karazan'olona be felonana ohatr'ireny, tsy mazaka anahy, tsy mazaka mijery anahy. Tsy maninona izany. Tohizantsika le izy. Le olona efa tsy manana le vola matoa mividy andreny karazam-bary afarana avy aty ivelan'ireny. De mbola manao an'le toetra ohatran'izay ihany le olona. Manararaotra le karana satria angalana ny directeur ny commerce intérieur vola. Ary manerana Madagasikara ianao Monsieur Andry manao an'io zavatra io, mbola ho azoko complet ny anaranao complet de avoakako eto ny sarinao sy ny vadinao sy ny tomobilanao ary ny trano be anao. Fa satria hatrany Majunga ianao manao an'io zavatra io. Hatrany amin'ny faritany rehetrarehetra misy izay te ho hitanao hoe misy karana Ambatondrazaka inona be de be zavatra tenen'olona ato. Ianao zany inonao daholo zany izay zavatra tenen'olona rehetrarehetra aminao. Tsy inoko ny zavatra tenen'olona aminahy fa apitako ato. Apitako ato, mazava? Tsy hoe mandeha mandray an'izay tenin'olona ato de midika an'izay hoe dika an'izay fa hoe mino fa apitako ato, hitandremany ny ahy. Zay. Ka raha ohatra ka, ohatran'izay foana de miantso ny tompon'andraikitra ny ministry ny commerce hijery akaikany io directeur ny commerce intérieur io ataovy perquisition fa de manan-karem-be, tena mitondra vola mibaoritra mody foana. Isan-kerinandro, vola avaiza. Amin'ny sabiana olona ve? Atakalo vola be ny fiainan'ny Malagasy de alefanao fotsiny bamba, alefanao anjambany any fotsiny hoe, ok, sasao ary io vary lo io de adio indray. Non, tsy izay. Tsy izay mihitsiny. Ka eto zany de manao antsoavany ministre ny commerce hijery akaiky io resaka vary lo io ao amin'le société ao io. Efa nataoko ao amin'ny publication koa izay zavatra izay. Jerenareo ao izay. Parapito za manao publication hafa indray. De manaraka an'izay ny resaka fananarotam-pahefana hatrany zany. Inona moa zany no mahatonga an'io zavatra io fa tsy bulldozeranareo ihany. Bulldozer tonga de volany anazy ny vandondra raha. Tonga de fantatry ny olona rehetrarehetra de bon, manao ary amin'ny ministra amin'ny fitsarana hoy sisiko izay tsy anao. De ohatr'izay hatrany le zavatra. Ohatr'izay hatrany ny fomba ny olona, ny resaka réseau amin'ny fangalarana tany Reny efa napotrako aminareo reny daholo ny resaka réseau fangalarana tany. Mbola ho avy ny fotoana hamantarana hoe iza sy iza ny tena fototra ao anatin'io réseau fangalarana tany io. Ho anao ny ministra Lilson rehefa tsy handray anjara ianao de miala teo ianao farany aingana indrindrany. Satria ianao konkoa impliqué ao anatin'le izy. Ianao sy faniry kisoa impliqué ao anatin'le izy. Satria association de malfaiteurs mihitsy le fangalarana tany. Ahoana koa zany 10 milliards nalaindry zany sy kala faniry soa amin'ny karana mpampivarotra tômôbila ao bypass eo zany. Teneno amin'ny vahoaka malagasy eto, mbola ho avy koa ny anjarandry amin'izay resaka 10 milliards zay. Mbola misy 5 milliards koa sy no hafa koa leo amin'ny atoandry de lasa nody any Chine, mbola omeny anay konkoa ny preuve. Ho hitandry tsara zany. Mazava? Zany ny kolikoly ataony ministère de la justice de proof. Ianao bloqué any amin'ny proof, ianao no
no ino ty izy sereny amin'ny proof satria fantatra tsara fa hoe ny feo tony atody vaky manan'elatra. Fantany tsara fa hoe tsy teny marina izy hoe misy tany vodiko. Dia hitanareo vao tonga teo amin'ny fitondrana io izy dia manao kabary izy hoe izao aloha dia izay tratra rehetra aloha dia tsy mila manendrikendrika koa fa asiana proof satria fantany tsara hoe izy mihitsy ny tia tenena izay hoe asiana proof. Tadidinareo ilay hoe izy misy ny teny nanokatra banky any Qatar dia tonga izy dia nanao live. Reny natao hoe qui s'excuse s'accuse. Reny ilay olona ohatrin'ireny. Tidiny ny zavatra ataony izy dia lasa izy manao ministre tena dia manao live. Mandeha manadio tena na manao publication manadio tena. Matoa manadio tena ohatr'ireny ny olona anankiray vahoaka malagasy. Na amin'ny fiarahamonina, na anaty fianakaviana, na anaty ny namana. Rehefa izy izay manadio tena ohatr'ireny dia nataony izay ilay zavatra. Tadidinareo koa ilay resaka hoe baoritra. Ilay hoe carton nisy meuble iny. Fa tsy voly izany. Rehefa ny olona izay no manao an'ireny dia izy izay ilay izy. Ireny natao hoe pervers narcissika ny olona ohatran'ireny. Ary io vehivavy io tena pervers narcissika io vehivavy io. Dia tadidinareo après an'iny indray dia hozy izy hoe 12 milliards atao anatin'ilay carton dia izy ihany no calcul an'ilay izy. Hitanareo zavatra ataony dondrina be daholo tonga dia hamantarana reny natao hoe juge. Reny moa no ny juge izany juge-jugeanao ohatran'ireny nefa izy tena reny nul be ohatran'ireny. Ka avy aminazy daholo mahatonga izao rehetrarehetra izao hoe ny ministèren'ny fitsarana raha olona corrompuko izay koa no tsanao. Dia ho hitantsika eo izy raha ohatra ka sa anao an'izay izy moa efa niteny fa hoe gros poisson ihany. Tsisy rarahiny an'izay madinika vahoaka madinika izany tsisy rarahiny anareo mihitsy e. Izay nge ilay izy e. Ka izay resaka vary-loha ry ministre ny commerce jereo tsara. Dia ataovy perquisition directeur de commerce intérieur monsieur Yandry. Mivady ny tompoko dia mampideradera vola be anaty Facebook ao. Dia manana tôbila tsara be. Vola vaiza. Malheureusement tsisy resaka hoe déclaration Madagascar. Izay tena problème. Fa miasa izay tiany iasana sy mampidi-bola amin'izay vola tiana ho hitaneny fotsiny ohatran'izao. Farany, resaka cocaïne. Averiko indray resaka cocaïne. Resaka ireo trafiquant rehetrarehetra navoaka tenareo sy teny. Maheno tsara. Intelo naveriko ny anaran-tena. Ry Cathy Burger. Manana trano eo Ambatoloaka. Manana restaurant. Blanchiment d'argent daholo. Averenao a Madagasikara ilay mpigadrany Cathy. Sy Melda. Anovy IST Iasina na Disapit. Ameko anareo ny anarany. Asianareo IST. Satria le moment nisamborana Melda no nitsoaka taty an-dafy Sapit sy ny vady ny Aladinina. Ary no ny enquête taon'Osy Belleville no nahenoana ny nompiégen'ny polisy Melda niantso an'i Kalamakorela vavy ty Sapitiny raha ty dia tratra teo. Ka tena tsy teny izay namoaka an'ireny tsy gadra politika. Averena any am-ponjy ireny amitany saziny. Mazava tsy teny izay. Téléchargenareo tsy apahany ty vidéo misy anarany sy teny Andrena Solo ty. Panina. Tsy mila anao mihitsy ny firenena kely anana. Tsy mila anao. Ela ny tadavanao plasy teo. Ianao koa anisan'ny mpanao an'ireny taloha. Mbola tsy teny koa le vady Stéphanie Pira iny. Le bana be iny. Iny koa ao anatiny.
Alefaso aty aminaty raha misy mbola manana le journal le mipoaka tao anatin'ny kibo le cocaïne. Alefaso aty aminaty fa mbola mitohy ny asa ratsiny hatramin'izao. Aiza daholo nareo, aiza daholo nareo amin'ny fitondrana. Fanavaozana sa tsy fanavaozana? Izy daholo izany rehetrarehetra any. Ao Ambohimanarina ao aminay ao. Ao Ambohimanarina ao, le 6 zany ataondreo anarany eo akaikin'ny bassin ao Anosy Vavaka. Ao akaikin'ny pompier taloha. Misy trano avo be zay eo mpivarotra rongony fotsiny. Polisy n'Antananarivo, polisy n'Ambohimanarina miditra ao fotsiny dia voaka Makekolasy dia voaka. Mbola mandoto tanànanay. Aiza nareo ry ministry ny polisy? Sa nareo koa mahazo vola? Ho toloniko tsirairay eto nareo menakavy fa mandoto tanàna. Pourri le Madagasikara amin'ny rongony. Pourri le Madagasikara amin'ny drogue, karazana drogue miditra ao. Ny tena tsy hoe ty andafy aty dia tsy gasy. Gasy aho. Ao anaty registre tsara. Ity page ity ny lien-ako. Ahafahako lien gardeko lien amin'ny toerana naterahako. Pays natalako. Mazava? Aza memena any andafy any. Oay, tsy maintsy memena fa ianao no te hanaraka anazy. Zany tena ianao hoe arao. Zay, teneniko dradradradraika eto foana zavatra tsy mety ataonareo. Androany tsiny ireo olona ireo mihaino anahy fa rapitso mety tolo-kafa indray satria ilay olona rapitso mety tsy naheno an'ilay androany. Averiko ato foana. Nareo amin'ny tribunal ao alohany a. Dia efa miteny anareo koa zay. Aza tia vola, sy surtout nareo greffier, mpanera sy rabateur amin'ny tsara sy ny anao reo, procureur reo. Kalana rindra fohy kely kogara iny aloha dia iny konko iny dia ho hitan'iny tsara rehefa miala eo ifanirikisoa io. Fantatr'ireo manodidina anazy ireo secrétaire sy ny sisa ireo zavatra ataony fanirikisoa. Zay fa za tena reraka avy nandeha tany an'izay nalehako tany nanao sopina dia izao vao andeha andro jereo tsemboka be madidity be aho. Rapitso indray fotoanantsika. Raha fa salama ilay olona amin'ilay resaka tany dia avoakantsika eto daholo fa tena gropena ilay izy dia manao live ohatr'izao dia samy mitantara ny zavatra rehetrarehetra manahirana anazy eo sy mampalahelo anazy eo daholo ny rehetrarehetra.